Ya faly miarabantsika jiaby miaraba manokana ho an'ny fitondrana vaovao fanavozana ho an'ny République fanavozana ho an'ny Madagasikara. Rabena manokana ny mpitondra izay tarihan'ny colonel Mikael ary miaraba manokana ihany koa ho an'ny andriamatoa Premier ministre izay voatendry tsy ela teo. Tena koa tsy zovina amintsika zare avy fa dia Saidy ary Saidy hatrany na inona no mety resaka sy tsao ary fanenjena isan-karazany dia eto mialatsiny ho antsika tanora ho antsika mpianatra ary mialatsiny ihany koa indrindra ho antsika namana mpitsabo ary ihany koa ialana tsiny ho anareo izay nanana marary ny sahan'ny plateforme à base na soins médicaux et infirmiers à domicile tany atokantrano tany tao anatin'ny savorovory isan-karazany ireny na dia manana ny agent infirmier à domicile izay dia ny tena ko mo mpandrindra manokana amin'izany dia mety misy fiantraikany tao anatin'izay fitsaboana izay satria tao anatin'ny fifandraisana nentina narina irana ary dia ialako tsiny eto izay rehetrarehetra izay fa niezaka kosa ny fandamina tao anatin'ny fifandraisana isika ialako tsiny izay rehetrarehetra izay ialako tsiny ihany koa ho antsika mpiasa ny fahasalamana indrindra ianareo namana izay niara-niady tao anatin'ny Covid-19 igny ho anareo CTC Covid-19 fantako fa fifaliana ho anareo ny nahita ny tenako voatendry ho CT tao anatin'ny présidence satria efa ela isika no niady isika tao anatin'ny fifandraisana niady isika hoe ahoana afahana mba ho recruter isika satria asa masiny nataontsika na ny bariaza resta am'trany mahazo médaille mahazo inona raha loatra raha toaka isika niara-niady niatrika ny aretina nanjony firenena dia tao Madagasikara nefa sany jory na ny fianakaviana ary tsy nisy nasana mangy ny fianakaviana ray aman-dreny niteraka marary nefa tsika tao anatin'izay rehetrarehetra zay dia niatrika izany aretina izany ary resy ny aretina kanefa latsaka ankilabaotsika izay rehetrarehetra izay everako fa hoe anisany antony ny joroko ny tolona ny fitolomana ary havana dia samy nanana ny hevitra izay nieverana azy ny tsirairay izay aloha ny tiako ambara eto amintsika samy nanana ny hevitra tsika fa ny zavatra niarahantsika angamba ny hoe tsy rary ny zavatra mahanjo ny firenena ary tokony ijoro ao anatin'izany rehetrarehetra zany isika tanora satria efa nambarako mbenimbeny fa ny tanora ry havako tsy hoe ho avin'ny Madagasikara ho avin'ity firenena ity fa ankehitriny firenena ity ka tsy tokony atao ambany zavatra mihitsiny ny fanehoan-kevitra izay ataon'ny tanora ny mpitondra ry havako tsy mora ianao hoe anala mpitondra fa ny ataonao kosa dia manao ny lanceur d'alerte hoe ahoana ahafahan'ny mpitondra anankiray atsiaro tena hitodika amin'ny andraikitra ampatsiaro azy amin'ny andraikitra eny tao anatin'ny 4 taona antsika 12 taona angambana antsika izay nitondrany fitondrana président Andrinirina Rajoely nikikika atsika niady mafy tsika mety tsisy niaina fa ny mifanalana ny président république ry havako ny olona izay nomeny vahoaka pouvoir na nomeny lalàna pouvoir tsy mitovy mifanalana chef de classe efa chef de classe ny tenako nanomboka niditra nianatra chef de classe tany amin'ny collège chef de classe tany amin'ny lycée tany amin'ny université ary mbola délégué ny tenako rehefa tonga tety amin'ny université efa nitondra ny association ny mpianatra efa nitakosana tao anatin'ny mpianatra efa nitondra tanora maro betsaka ary efa nizara ny traikefa nananako tao anatin'izay rehetrarehetra zay ekeko fa ny tenako dia
tsy olona parfait ary sarotra nao iahita olona hoe ity olona ity dia olona parfait ary tsy misy pentina tsisy azo ikanina fa kanefa kosa ny tenako ny joro hatrany maha pitarika ny tenako dia asimeko ny zavatra ataoko ary raisiko adity sy andraikitra ho an'ny tenako izay tsy tondroko ho an'ny hafa tsy tondroko ho aniza fa politika riavako no zavatra nataotsika ny politika dia samy manana hevitra izay iverany fa hoe ity ny tokony hitondrana ary entina hampandroso ny firenena fa ny io-kevitra ho antsika tsirairay avy dia azonao atao samy manana ny heviny atsika samy manana izay iverany fa mahasotsika fa androany ny tenako dia mba hitondra afatra amin'izay zany ho atsika tanora ho anareo izay mitondra ao anatin'ny politika ihany koa satria ny tolona izay natao dia tolona nataon'ny tanora ankehitriny moa izy eo ampelantanany mpanao politika amin'izao fotoana izao betsaka ny ady isan-karazany fa ny amanokana riavako rehefa natao hoe miala ianao ity mpitondra ity miala ianao any radioely dia nanana ny hevitra tao anatiko ary nisy namana betsaka ianareo zay miseho zay ny zay tamin'izao fotoana zao hitanareo zany zavatra fa ianareo tsy mba hitanay tery amin'ny kianja izahay tompoko nandeha tena amin'ny kianja izahay tsy mba nitambazana vola mitaky ny zonay tsy nisy diaspora nanampy fa ny herin'ny tenanay no nentinay tery amin'ny kianja rehefa nitolona izahay ary rehefa nahita fa betsaka ny naratra mbola zay ihany koa niantoka ny SSI niantoka ny compresse niantoka ny fanafody iray nidina sirtere ny olona nahita tsara sitrapoa nanampy misy antoko politika izy ireo fa izahay tsy mba nangataka ny tenako manokana tsy mba nangataka tamin'io fa volontaire ko nidina sur terrain nitarika nanaitra ny fitondrana hoe tsy rary ny zavatra tanareo ary zao fotoana ijoronay itsangananay fa ny mpitondra riavako tsy fanalana chef de classe io ka hoe androany ianao tena azy miala fa ny ataotsika dia tsy maintsy tsika mijoro ho fanerana amin'izay zavatra zay izay riavako ny tena hoe initiative tato anatiko tato nandeha ny tolo samy nanana ny hevitra izay niheverana azy fa amiko riavako ny fahavalo tsy mba fandosirana lava raha andositra fahavalo lava isika mianakavy amin'ny fomba hoana moa ahafahantsika hoe atsapa fa hoe ina marina tena ao anatin'ity sain'ity olona ity mitondra n'ity firenena ity sa hoe misy zavatra hafa ao amin'ny ankapobeny riavako ny ala ny filohan'ny radioely amin'izao fotoana zao tsy hitatsika eto fa raha ny marina mbola eto miaraka miaina amintsika eto nydretrarehetra miara-ny asa taminy ka hoy izy ianao hoe miala izy dia zao sahady atsika mianakavy efa misavoritaka arabiana manoka laloha andea matoa premier ministre ary miarahaba amin'izay andraikitra nazy zay za manokana riavako tsy mandositra fahavalo zany zay ny ena manokana ny ena fahavalo dia atoniko ary atrehako izy eo izy mifantako inona ny tiany ho atao amiko manokana tsy fahotana miara-miasa amin'ny fahavalo amiko zany zay zavatra zay amiko fa mivavao azy ny teny soratra masina rambalana mivavao any fahavalonareo ry amiko zanareo zany dia za manokana tsy mba andositra fahavalo mihitsy satria firenena ndresahana eto hevitra no iadina eto hevitra ka raha mbola misy ny zavatra anankiray kely tahaka an'ity hoe heverin'olona anankiray fa hoe ilananao ao anatin'ny fampandrosoana ny firenena na dia tsy nitakinao ara izay zavatra zay fa nitendreny ianao ina moa maharatsy n'izay zavatra tsy hitako zay maharatsy an'izay ary zay ny antony nijoroako hoe vitako satria efa ilako ny aina tao anatin'ny cité universitaire mahita marary ny mpianatra ny tenako jusqu'à amin'izao ary naoviana ijoro foana hatrany hiaro ny tanora surtout hiaro ny mpianatra indrindraindrindra ny mpianatra ny tanora izay tsy mahita azy mipetraka amin'ny cité universitaire ary anao fanerana ho an'izay rehetra mifandimby hitondra eo ny tenako ary anara-maso akaiky ny asa
zay ho ataon'ny fitondrana io. Zay ry tompoko ny zavatra tena aty anatiko satria ny firenena ry havako tsy ho an'olona tokana, tsy ianao zay milaza fa hoe manan-kevitra irery ihany no hitondra ho an'ity firenena ity, fa ny rehetrarehetra dia mananjo hitondra anjara birikiny eto amin'ity firenena ity, fa isika mety samy hafa ny toerana izay anaovantsika azy, samy hafa ny endrika anehoantsika izany. Zavatra faharoa tiako ambara, hitako ny fanenjena maro isan-karazany ary raha ny fanovana ny tiantsika tanora ho atao dia nizao ovoan'ny toe-tsaina. Ny toe-tsaina ry tompoko no anisany mahatonga ity firenena ity tahaka izao. Ny toe-tsainantsika malagasy ary ny toe-tsainantsika tanora. Eny manaranaka ao anatintsika ary hita ao anatintsika hoe mbola misy endrika fanavakavana vorikoditra. Satria ve mainty sahidy ka tsy mendrika azy ny hitondra anjara biriky ho an'ny firenena. Satria mainty sahidy ny latsalatsaina, ny esoesona, na nopaina, na anaovana menace de mort isan-karazany. Manana an'izany, manana message be dia be azoko menace de mort ao anatin'izay zavatra izay. Ary indrindra ny fanavakavana vorikoditra fa hoe mainty. Ny mainty ry havako tsy fahavalo, ny mainty ry havako tsy voatery ratsy, ny mainty ry havako tsy voatery hitondra faharatsiana, fa ny mainty manana hevitra izay hevitra nitondran'Andriamanitra azy manokana, ary manana ihany koa ny fandavatena, manana fo mitondra fahatsarana ho an'ny hafa. Izay ry havako izahay, fa zay mainty tsy ratsy, tsy mitoetra ny ratsy, fa mety mainty zay mety tsy mitovy aminao, mety tsy mitovy amin'ny endrikinao, fa mainty zay ary fiera zay fa mainty. Ity nanaovan'Andriamanitra zay dia tsy maintsy hijoroany, satria ity no fantan'Andriamanitra fa hoe hitondrany soa ho an'ny mpiray tamin-drazana aminay, ho an'ny namanay manokana. Ikeko tsy mampanino reny fanenjena reny, aza matahotra mihitsy nanareo hoe isahidy dia zao oui, sahidy ry havako tsy maintsy mijoro. Hoanao zay mieritreritra hoe iny dia tsy misy andray CV-any zao. Sahidy ry havako tsy mitomany raisana CV, fa ny olona no mitomany sahidy andray CV-any. Ny olona no mitomany a sahidy, satria ny asa sahidy ry havako asa fitsaboana ananany traikefa, ary samy jiro amin'izany ny tenako, fa ananako ny traikefa mampitsabo amin'ny zavatra ny anarako, zay tsy ny anarako tsy vitako, ary fantako ny zavatra tsy vitako. Za tsy mankositena amin'izany, fa ny zavatra ny anarako tompoko dia haiko raha ny resaka soin izay firimie, samy mijoro amin'izany tompoko ny tenako, ary tsy mitomany raisina CV amin'izany mihitsy, tsy mitomany, satria na amin'izao fotoana zao fotsiny ara tsy arako ara hoe ny soin domicile manodidina ny Antananarivo ity, misy tsy arako. Betsaka ny miantso anatokantrano, betsaka ny miantso eny amin'ny hôpitaly, garde malady isan-karazany, betsaka maro loatra ary ny tiako tenenina aminareo, satria ny tsika fitiavana nanaovantsika asa fitsaboana, fa tsy hoe antanke hoe fisesehoana, non, ny tsika fitiavana, ary zay fitiavana zay no mbola hijorontsika amin'izao fotoana zao, ary zay fitiavana zay tompoko mahatonga sahidy tiako ambara aminareo manokana, fa antsona alina, antsona andro mila tsy matoro ao anatin'ny tokantrano tompoko rehefa misy marary ao anatin'ny tokantrano any. Antsona, satria vitatsika tompoko ny asa mampitsabo. Ka raha hoy izy ianao hoe tsy sola andray CV, ortonga ny clinique privé nge betsaka ny kely karamo tiako lazaina aminareo, miasa 2 jours 3 jours any anivon'ny tokantrano tompoko zay, na dia tsy mitona prix ara ny mpanaraka marary afa-po ny manana marary hoe amin'ny soin izay ataonay, satria hainay tompoko ny asanay,
hainay tompoko ny asanay ary hainay ny manaja ny marary sy ny mpanaraka marary. Izay tompoko izahay. Dia ny zavatra manaraka izay tiako ambara amintsika amin'izao fotoana zao, rehefa vita izay fialan-tsiny, fialam-pony, averiko foana ho antsika tanora, ialako tsiny, ohatra ka mety tsy nitovy hevitra taminareo. Niverinareo fa hoe fitiavatena, niverinareo fa hoe zao. Fa ninaka tompoko dia izay nina. Aleoko miatrika ny fahavalo afantarako hoe aizan'ny lalana ombana, inona ny tena zavatra tena tiana ho atao. Izay nina manokana zany zay zavatra. Ankehitriny itsika hitady olona parfait hitondra ity firenena ity. Aiza ianao hita olona parfait. Tsy hoisy olo parfait tompoko. Fa ny olona vonina iova fo, ny olona vonina hanolo tenany tenany, ny olona mety manana fahatsapatena manokana amin'izay fotoana izay, noho ny ratsy rehetra izay mety nataony, mety mahatsapatena izy fa fotoana angamba an'izao hitondrany anjara birikiny. Izay ny zavatra mety ho hitantsika izay zavatra izay. Hitantsika izay zavatra izay. Fa aza tsaraina ivelany ny olona, aza tsaraina ivelany tompoko. Mangataka antsika tanora, mbola tanora ho antsika. Aza manangana fahavalo ho an'ny tenanao. Politika tompoko tsy fanaovana fahavalo. Dia ny tanora izao ianao mety izy ianao mba hifandray amin'olona rehetrarehetra. Fa androany izy mety tsy mitovy hevitra aminao fa rapitso mety mitovy hevitra. Iza tamintsika moa ny eritreritra hoe ny HVM sy ny TIM ary ny MMM mbola hisy fotoana hiaraka. Raha ny fanenjenana izay natao. Iza amintsika moa ny eritreritra hoe ny TIM sy ny TGV hiaraka nanangana ny 73 député hanongana ny era-jaorana mampiana teo amin'ny fitondrana. Iza amintsika ny eritreritra an'izay zavatra zany. Satria hevitra ihany no mampiaraka dia hevitra ihany koa no mampisaraka. Izay zavatra misy ao anatin'ny politika. Ka ho antsika izay tanora mbola vao misontra amin'izao fotoana izao, dia hisehatra ao anatin'ny politika, aza manangana fahavalo. Fa androany antsika mety misaraka ny hevitra antsika, fa rapitso antsika mety hiaraka ny hevitra antsika. Tahaka zao hitantsika zao. Zao ny mitambatra ny rehetrarehetra. Hitondra an'ity firenena ity. Ho hitantsika io ny rafitry ny gouvernement ho avy tsy ho ela eo. Dia ho eo anao voagaga amin'izay fa hoe anga miaraka ihany rehetra olona reto. Efa manomboka izy io ao anatin'ny premier ministre. Vao viditsika ny kapisaty nitondra firenena, io sady izy efa nangala olona avy tery. Satria manana traikefa, manana fahaiza-manao. Amin'ny fomba ahoana moa analanao azy amin'ny zavatra hainy, amin'ny zavatra fantany fa vitany. Aza tsarana mialoha izy, fa velalo izy hitondra ny firenena. Velalo izy hitondra ny firenena. Ary tokony hipetraka tahaka izay ry havako isika. Samy mikatsaka izay mahasoa ny vahoaka, samy mikatsaka izay mahasoa ny firenena, ny olombelona rehetrarehetra, revo ohatra ka tsy mbola hitanao ny nataony. Velao izy hitondra ny firenena. Ny tenako manokana ry havako tsy manangana fahavalo anareo. Za tsy ho fahavalonareo mihitsy ny velively ny tenako. Au contraire an'izany ara, mbola vonona hitondra soa ho an'ity firenena ity. Ikeko hoe mety ho izy ianao hoe possible zany sahidy zao non. Zavatra manaraka ry havako ny tiako lazaina amintsika, izay ny resaka politika, izay zavatra izay mety hitondra fanazavana bebe kokoa amintsika, matetitika ary aneo hevitra ary anambara ho antsika rehetrarehetra, ho antsika tanora, ho antsika mpianatra. Toy izao ny zavatra misy atao anatin'ny plateforme misy anay dia ny plateforme base idéale. Ny plateforme base idéale tompoko dia misy servisy anankiroa anankitelo. Ny tena mandeha amin'izao fotoana izao dia servisy anankiroa. Dia servisy base idéale soins médicaux et infirmiers à domicile et garde maladie à l'hôpital. Ny ho anareo agent izay fa tato anatin'ny service dia tongava miverina misoratra anareo ho anareo izay mbola tsy tany amin'ny hôpitaly, ho anareo izay mbola tsy nahazo ny service amin'izao fotoana satria betsaka ny demande atao amintsika ato nefa koa betsaka ny taraiky. Tongava misoratra anarana
numéro téléphone midira ao anatin'ny page idéale soratra maventy io dia alebiazo. Misy ny atao hoe entrepreneuriat de santé ho atsika zany ny plateforme de formation et employabilité impact de jeunes. Zay zany ny plateforme misy atsika. Ny entrepreneuriat de santé dia ahitantsika reto service reto. Misy ny soins médicaux et infirmiers à domicile, misy ny entrepreneuriat de santé dia ahitantsika ouverture du cabinet d'infirmerie, ouverture du cabinet d'accouchement, dépôt des médicaments ary ihany koa ny formation resaka circoncision dia ny assistance personne âgée. Ho anareo zay maniry ho any ivelany dia manatanteraka zay formation zay tsika ato anatin'ny plateforme base idéale. Ho anareo zay maniry paramède ho atsika paramède na ho anao zay tsy paramède akory fa te andrarah te hiditra fandrarana ao anatin'ny soins médicaux na ataotsika hoe resaka santé ianao ao anatin'ny resaka fahasalamana te hiditra fandrarana ao anatin'ny zavatra izay tompoko dia mampanao zay formation. Te hanangana cabinet d'infirmerie any ambanivohitra ianao, te hanangana dépôt de médicaments any ambanivohitra ianao, mampanao izay formation zay tompoko izahay ato anatin'ny plateforme base idéale. Ny plateforme tompoko manao ny accompagnement ary manao réalisation ana projet nao. Manome izahay ny resaka business plan ihany koa ao anatin'ny formation base idéale io. Ataonay zany zay zavatra zay. De manome ihany koa izahay ao anatin'ny formation ny resaka rappel ho anao zay sage-femme na infirmier mampanao rappel. Ho anao zay any amin'ny faritra misy ny formation en ligne zay ho karakaraintsika. Fa ho anareo zay nanao formation any Manakara, ho anareo ekipa zay lasa any Atsimo, any Betuika sy any Ampania dia ny attestation tsika tompoko efa vita ny attestation nareo dia azonareo ho alefa amin'ny ny commande-nareo dia azonareo atao anatin'ny page afahana hoe mandefa azy aiza ny garaloteur tianareo andefasana azy, numéro téléphone sy ny adresse andefasana azy. Ho atsika infirmier na sage-femme zay mbola maniry te hanaraka ny formation rehetrarehetra araka ny lazako teo sy hiditra ao anatin'ny plateforme dia isaky ny sabotsy isaky ny samedi tsika mampanao formation. Zay zany ny ataotsika. De zavatra vaovao anankiray zany io formation io dia misy promotion zany atsika am'izao fotoana zao zany. Promotion spéciale. Reo module, misy module zany module voalohany ouverture du cabinet d'infirmerie, de cabinet d'accouchement, de module na dépôt des médicaments, de assistant personne âgée, des soins infirmiers domicile et garde malade, de circoncision dia 5000 ariary ny promotion tsika am'izao fotoana zao zany isaky ny sabotsy amvalo zany tsika no mampanao formation amvalo dia 5000 ariary ny formation dia ny attestation 5000 ariary zany hoe 10000 ariary zany ny formation tsika isaky ny module raha misafidy module anankiray na ouverture du cabinet d'infirmerie dia 5000 ariary zany zavatra ary mahazo attestation zany atsika am'izay fotoana zay. Zay zany ny fandaharam-potoana tsika. Ny service tsika manaraka dia ny resaka base nettoyage. Ny service nettoyage dia misokatra ihany koa service nettoyage. Inona moa zavatra tsara ho haintsika ao anatin'ny service nettoyage fa manina moa zany sokafana service nettoyage. Ry havako, ry tanora namako, ekena sarotra mitady asa am'izao fotoana zao. Fa raha tsy manana trekefa isika dia sarotra.